Izao no lazain'i Jehova, raha pitso dia tena andro fitsarana masina ho an'i Jehova. Koa manendasa izay endasinareo ary mahandroa izay andrahonareo. Ary izay sisa rehetra dia avelao anareo ho tehirizina ho tramaraina. Exodus 4:17-20. Mihodinkodina ao anatin'ny fitandremana ny sabata ihany isika. Tany aloha tany nandinika ny baiboly isika. Baiboly tenin'Andriamanitra. Ary dia niditra tsikelikely tamin'ny atao hoe ireo lohahevitra manan-danja ao anatin'ny baiboly. Be dia be ny lohahevitra manan-danja ao anatin'ny baiboly izay tokony hodiniantsika. Anatin'ireny ny amin'ny sabata. Inona moa ny sabata? Andro fitsaharana. Fankalazana an'Andriamanitra amin'ny mahampamorona an'Andriamanitra. Rehefa nivoaka avy any Egipta ny zanak'Israely dia io nomen'Andriamanitra voalohany io andro sabata io. Satria tsapan'Andriamanitra fa tena nijaly loatra ny zanak'Israely nandritra ny 300 taona tany amin'ny tany Egipta. Nandevozina miasa andro aman'alina tsy misy fiafarany. Dia hoy Andriamanitra hoe avoakako avy ao Egipta izy ka hanao andro firavoravoana, andro fitsarana any an'efitra. Exodosy 4:17-20. Inona moa dikan'ny Exodosy? Fanafahana. Fanafahana ny zanak'Israely. Izao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Efa nivakiantsika tery am-piandohana izy io. Izao no lazain'i Jehova, raha ampitso dia tena andro fitsarana masina ho an'i Jehova, koa manendasa izay endasinareo ary mandrahoa izay andrahonareo. Fa izay sisa rehetra dia avelao ho anareo ho tehirizina ho tramaraina. Tany an'efitra tsisy nambolena satria efitra ka karakay ny dezera. Andriamanitra no namaty sakafo ny zanak'Israely tamin'ny alalan'ny mana. Dia izao no nataon'Andriamanitra mandritra ny herinandro dia mifoha maraina ianareo dia manangona izay hoaninareo amin'iny andro iny. Fa aza asiana ambiny rapitso fa masiso iny. Lo misy olitra dia nisy zanak'Israely tsy nanaiky. Aiza koa izay misy olitra sao dia tsisy rahampitso. Fa ataonay dobla ny andro any tamin'ny andro voalohany, andro faharoa. Inona tokoa tonga ny hampitso? Nisy olitra masiso. Fa rehefa tonga ny andro fiomanana, andro fahaenina ao amin'ny sabata, dia hozy Andriamanitra ny zanak'Israely, raha hampitso tsy misy fa andro fitsarana ka tsy hisy mana fa andro any andro fahaenina dia manangona avoroeny izay hoaninareo rapitso fa tsisy olitra. Dia nisy zanak'Israely tsy nanaiky, tsy nino, mafy nanangona, tsy nanangona izy hoan'ny rapitso fa sao dia lohatra n'ilay isan'andro. Inona tokoa ny jerena ny maraina rapitso? Tsy nisy. Dia hozy Andriamanitra hoe mandra-pahoviana ihany tsy ihainoanareo ny teniko, tsy ankatoavanareo ny teniko. Izany ny tantaran'ny zanak'Israely. Amin'ny 5:20 sy 9 amin'ny Exodosy 4:20. Ano ireny anio, fa sabata ho an'i Jehova anio ka tsy ho ahitanareo azy any an-tsaha, enemana ny angonanareo azy sabata andro fahafito ka dia tsy hisy amin'izany. Amin'ny andro enina anomanantsika izay ilaintsika amin'ny andro sabata. Tsy miasa isika zany, tsy mianatra, fa dia mifantoka amin'Andriamanitra, midera sy mankalaza an'Andriamanitra. Misy teny mavesa-danja indray ity. Ireo izay manao atsirambina ny fiomanana mandritra ny herinandro dia mandika ny sabatan'Andriamanitra. Mavesa-danja. Indraindray izany tsika mieritreritra fa ny mitandrina ny sabata ihany no tena zava-dehibe, fa ny asa andavanandro aloha dia atao. Fa rehefa manao atsirambina ny fiomanana kosa tsika dia heverin'Andriamanitra fa mandika ny andro sabata ihany koa, satria tsy miomana ho amin'ilay sabatan'Andriamanitra. Raharan'Andriamanitra ny fandrahoana sy ny fampangotrahana sakafo amin'ny andro sabata, nefa manome toromarika antsika izy mba hikolokolo ny vatantsika ho salama. Tamin'ny andro taloha moa izany dia tsy maintsy mandrehitra afo, tsy maintsy mikarakara, be dia be ny fomba fatao dia lany andro eo ny fotoana amin'ny sabata. Amin'izao fotoana izao efa vetivety kely ny fikarakarana. Kanefa ireo fikarakarana ireo tsy tokony atao hatarantsika amin'ny andro sabata. Indraindray dia ny akanjo, ny sakafo, eo no mahatara antsika. Dia adino, dia indraindray lany andro eo. Manao akanjo tsara rehefa tonga ny sabata, manao sakafo tsara, eo ny fianakaviana ny vory, fa tsy tokony antony ahatarantsika amin'ny fotoam-bavaka ny fikarakarana ny sakafo. Misy karazan'olona dia efa tara lava mihitsy isaky ny sabata, tara lava satria mikarakara ny akanjo sy ny sakafo. Ary fahotana heverina fa tena mahafaty eo anatrehan'Andriamanitra mihitsy zany ry namana. Ry namana, amboary,
amin'ny firy ny fidirana any am-piangonana, tongava ra-potoana, aza manao tara zany noho ny fanomanana isan-karazany amintsika ty amin'ny tanan-dehibe. Betsaka ny embouteillage, betsaka ny zavatra mety mahataka eny an-dalana. Amboary ny zavatra rehetra, tokony anana fanandramana mihitsy isika mba ho tonga alohan'ny fanombohana any amin'ny toerana ivavahana ny am-piangonana. Tsy eken'Andriamanitra ny fahatarana amin'ny fiderana azy. Raha hitantsika fa amin'ny sivy ny tokony hidirana, dia amboary ny fandaharam-potoana, miditra amin'ny sivy latsaka folo ianao tonga. Raha hoy izy antsika hoe tsy tratranay ilay amin'ny sivy, ahemory indray mitovy amin'ny folo hoe tsisy lalàna manohatra an'izany ike hoe ozy ny lalàna hoe tsy maintsy amin'ny sivy mihitsy, tsisy an'izany. Fa amin'ny fotoana hifanarahana amin'Andriamanitra dia aoka honao tonga ra-potoana. Ny tanjona mandritra ny sabata, andro fahaenina maty masoandro hatramin'ny andro fahafito maty masoandro, hifandray amin'Andriamanitra isika. Inona ny anton'izany? Fitiavan'Andriamanitra antsika, tiantsika Andriamanitra, te hiaraka amintsika izy. Ho tahian'Andriamanitra ianao ka ny andro fiomanana izay ho lanianao amin'ny fanomanana sabata dia raisinao am-po tokoa ka ho fifaliana sy fahasambarana ho anao, ho antsika, ho an'ny fianakaviantsika ny fideranan'Andriamanitra amin'ny andro sabata. Hivavaka isika. Tombon-tsara ny an-danitro, saotranao zay no niafatra sarobidy. Mbola betsaka ireo teboka mila hazavaina, mila hiadian-kevitra kanefa amprisio izay mba ho resy lahatra amin'ny taridalana omenao ka hitandrina ny sabata araka ny sitraponao. Arovo ny ankonanay, arovo ny fianakavianay, arovo izay rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amen.